Dia faly manona indray ny fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy afaka mahazo toerantsika to. Jereo tsara fa Jesosy isan'andro san'andro izy dia manome antsika tombon'andro ka normal be tsika raha hisaotra azy. Hozy izy pasteur tamin'ny fakomaly hoe ny fiderana dia natao ho an'ny olona zanak'Andriamanitra. Ka raha olona manam-pofinaina ianao raha mahatsapa-teny ianao fa an'Andriamanitra dia izao tokony hideran'Andriamanitra foana ianao. Indraindray manko tsika miandry mozika na miandry hetsehan'ny rythme na valim-bavaka izay vao misaotra an'Andriamanitra. Fa teny aminao andro amaraina hoe ianao mbola mifoha maraina, ianao mbola afaka mitsangana mandeha, tena zavatra tena sarobidy be zany ary tena tokony hisorantsika an'Andriamanitra. Amen. Androany dia hampianatra antsika ny safidy tsara. Eo amin'ny fiainana dia zava-dehibe zany hoe manana safidy zany. Safidy no hoentinao mitondra ny fiainanao, na ny laoka hohaninao ary safidy foana, na ny toerana andananao safidy foana. Zany hoe manandanja be amin'ny fiainantsika zanak'Andriamanitra, zany hoe amintsika olombelona zany hoe safidy zany. Dia eo zany ny ahitana hoe tsara safidy ve ty olo ty, nandeha tamin'ny lalana tsara ve ty olo ty, dia iny miankina aminao manokana iny. Ao amin'ny Deutéronomie 7:9-20 dia mivaky toy izao ny tena amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa efa nataoko eo alohanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana, koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Jereo tsara, mifidiana ny fiainana. Iza moa zany fiainana zany? Jesosy zany. Mifidiana ny fiainana ozy mba ho velona ianao. Na Jesosy ary tsy afaka miditra any anatin'ny sainao ka hiteny hoe tia ny tena tsy maintsy safidianao, fa ianao no manapa-kevitra hoe Jesosy za hifidy anao. Fahafatesana sy fiainana anjaranao mametraka an'izany safidy izany hoe ato amin'ny tokantranoko dia izao za hisafidy ny fiainana. Eo amin'ny fiainako manokana za hisafidy ny fiainana. Fahafatesana ny tambon'ny ota ozy izy ny Baiboly, kanefa ny eo alohantsika dia fahafatesana sy fiainana. Fahafatesana ny tambon'ny ota, Jesosy kosa nefa ozy izy zao avy hanome anareo fiainana. Zany hoe Jesosy zany ilay fiainana. Dia be dia be tsika no misalasala, tsy te hisafidy an'ilay fiainana fa te babon'ilay ota foana. Dia rehefa babon'ilay ota ilay olona dia miandry azy raha antsoina hoe fahafatesana, satria fahafatesana ny tambon'ny ota. Manana safidy ianao zany hifidy ny fiainana. Iza ilay fiainana? Jesosy ilay fiainana. Nametraka tondro zotra izy ao amin'ny Matthieu 1:20-20, hozy izy hoe makanesa aty amiko ianareo izay miasa fatra sy mavesatretana ozy, fa za no hanome anareo fiainana. Jereo tsara, Jesosy Kristy no manasa anao ho eo aminy, mi-invité anao izy hisafidy anazy, satria efa fantany fa raha vao tsy mifidy anazy ianao dia mianjera any amin'ny fahaverezana foana, any amin'ilay fahafatesana foana zany. Ka nametraka izy hoe makanesa aty amiko. Andao tsika hianatra tena hoe ho eo amin'ny tompo. Misy fotoana manko ntsika raha vao hoe karaha vao mivavaka raha vao mivavaka zany dia tsy hanao pataloha tsony. Raha vao mivavaka zany dia tsy hanao zipo tsony. Aloha siko hoe zipo fa sao dia verinao hoe anona indray ohatra ho azy zany. Amen. Be da be ny ataony dia volo manakana antsika tsy handroso hiditra ao anatin'ilay fiainana. Hoe rehefa mivavaka zany dia tsy afaka manao an'izao tsony, tsy afaka manao ny zavatra rehetra ianao, fa mifidy ny fiainana fotsiny, zany hoe tsy manota fotsiny. Rehefa zavatra hitanao hoe tsy mety dia ajanona. Afaka mifaly ianao, afaka mandihy ianao, afaka midery ianao. Zany ara tena ho an'ny ilain'Andriamanitra mihitsy zany fiderana sy fiankofana zany. Mba misaina ve tsika hoe inona fa maninona Andriamanitra mila zany fiderana zany. Fiderana zany ange fisaorana e. Deranao tena misaotra anao mihitsy miankohaka zany fisaorana. Zany fisaorana zany ny tsain'Andriamanitra tao. Rehefa mandinika an'izany ianao dia tena gaga hoe fa inona ary ny angatahany an'izany?
fidirana sy fisaorana izy tsy hiteny amintsika mihitsy hoe za tenako za Andriamanitra dia misaotra anahy na za tenako izay Andriamanitra dia midera mihitsy aho zao fa enao ny andrasany ianao an'izay ary izay no mahatonga azy faly amin'ny olona mpidera sy mpiakohaka satria izay zavatra ilainy nefa tsy afaka ataony manao fagagana ve izy ihany ary nanao an'izany manao zavatra rehetrarehetra izy daholo fa fiankofany izay no mahatonga anazy tonga dia miazakazaka be dia manotrina anao raha vao mikohaka ianao satria izay ny zavatra tsy hainy atao dia izay no tena ianarantsika hoe hianatra an'izany fiankofana marina izany ka ianao raha vao mifidy fiainana dia izao mikohaka marina automatika ianao mametraka hisafidy an' Jesosy ny sitrapony raha vao sitrapon'Andriamanitra dia tonga dia izay foana ny safidinao amin'izay fotoana izay tonga dia miainao anatin'ilay fiainana ianao raha jerentsika ireo olona izay tsara safidy eo anaty baiboly Maria Magdalena ohatra ny jerentsika voalohany Maria olona nijangajanga be olona tena raha jerena dia tena tokony olona ohatrany hoe tsy tokony manakaiky an'i Jesosy akory satria raha mifiresaky ny olona dia maloto iny raha ianao zao mahita an'ilay olona mpijorojoro ireo tsara lalàna ireo dia vao hitanao izy hoe ary amin'ny lalana ireo dia miampita ianao ka sao dia lazain'ny olona fa namako eo inko ilalanao ilay olona raha vao hitanao hoe misy zavatra tsy metimety izany fa tia Maria ty izy na zay raha nitoetra ny taloha dia ozy izy ny tena Andriamanitra hoe nisafidy ny anjara tsara Luka 10 ny 9:7 dia leo amin'ilay 2:7 niraisitsika hoe nefa zavatra ray loha no ilaina ozy Jesosy Maria efa mifidy ny anjara tsara izay tsy alana aminy jereo fa ratsy toetra ty vehivavy ty ratsy fitondratena ty vehivavy ty fa zao ny safidy ny anjara tsara izy dia jereo ny fanolorantenany voatahiry hatramin'ny farany na reto ry Jodasy izay nanaraka ny tompo lazaina fa tena matotra be ary tsy navoa amin'ny Maria daholo Maria io no nahita an'i Jesosy voalohany satria nahoana ny safidy ny anjara tsara izany hoe tsara safidy ka eo amin'ny fiainana manana safidy tsara ianao ny safidy Marta teto za hitady vola za hiketrika za hanao an'ity za handeha ary ozy Jesosy hoe tena diso zavatra ray aloha ianao ry Marta ozy izy ianao tena variana fiahina zao fiainana zao fa Maria ozy izy tena tsara safidy ozy Jesosy satria zao izy mifidy ny anjara tsara ho eo atongotry ny tompo andro maraina nga ianao eo atongotry ny tompo mety ozy izy ianao za zao tokony hamotsena maraina iny le Maria iny mbola iny le Marta iny Marta mbola mametraka ny fiahina ambony noho ny fisiany Jesosy satria misafidy ny lalam-bola ho ambony noho ny fiheverana ny fiainana ara-panahy dia zao navelan'ny vahiny teo fotsiny Jesosy fa lasa izy mivoaka aloha nao aloha amony gisa andao mety mieritreritra ianao hoe za nge mitady vola andaovako dimy za nge mitady vola anaovako fanatitra andeha zao pastera mety tsy manam-bola eo izy ataoko gasoil dia za zao matsony eo eny raha iantso anao moa izy zany ohatra fa zao zany zavatra zany tsara daholo zany fa tsy hoe ratsy tia ny asan'Andriamanitra tia ny mpanompona amin'any fa ny zavatra tsara indrindra ianao misafidy ny anjara tsara hoe ho atongotry Jesosy voalohany aloha melohany andraisanao fanapa-kevitra safidio fiainana aloha melohany hitenena ny vavanao misafidia fiainana aloha zavatra ray loha no ilaina ozy izy Maria efa mifidy ny anjara tsara izay tsy alana aminy diso na dia pravavy aza samy manana ny safidiny ny ray hafa ny lohany ny ray hafa ny lohany fa zao ny atao hoe tafavoaka dia izay mifidy ny fiainana foana amen tsy mitotototo ianao rehefa misafidy ny eo tongotry ny tompo fa ny tompo daholo mikarakara ny zavatra rehetrarehetra ianao variana any atongotry ny tompo tsy efa mikarakara mombanao rehetrarehetra amen ka tsy mitovy zany ny anankiray mbola mieritreritra hoe ahoana ny ataoko amin'ity ny anankiray efa ohatrany efa manavonina ka zao izy hoe na pravavy aza dia samy manana ny safidiny ka mila isika tsara safidy eo amin'ny fiainana fa io foana ny ahitana ny olona anankiray hoe ahoana ny hita eo amin'ny fiainan'ny olona matola olona anankiray mahomby miaraka amin'i Jesosy tsara safidy izy zay ka manomboka androany misafidiana amin'ny fiainana eo ao atokatrano aza mandeha amin'ny safidinao zany ataoko an'izao dia hoetiko ary dia eny manaiky zay fa mahay ianao fa zao aleo ny safidin'Andriamanitra ny hitondra anazy
rehefa miteny Jesosy hoe nareo vehivavy manekeny vadinareo ekeo zay safidy ny fiainana zay zay safidy zay safidy zay zay safidy an' Jesosy ka io nge dondrodondrona noho zay ka io zao raha io raha vao tsy atoro io de fa tena miteny aminao fa tena misy ny fomba an'Andriamanitra ny fanekenao an'izay zay nge le hoe misafidiana ny fiainana de ho velona ianao mila misafidy ianao aza mandeha hoentin'ny sainao fa mandehana hoentin'ny tenin'Andriamanitra raha te hitan'izany zay zao tena mitsotra aminao fa tena tsy mahavoa ianao raha amin'io za tena haiko azay da nitoetra izy manko tsotra be pastera de tonga de haiko dolo mihitsy hoe raha vao io ty zao raha vao tohatra an'izao de tonga de makatsy raha vao ataon'izao ty tonga de mipiritsaka ny atsy raha tohatra zao ty de zao de aloha koa le za le amin'iny rehefa te hananana de mody mangina kely aloha de mody de tonga de fa manina nefa tsy mahasoa anao iny le fahafatesana iny jerenako tonga ny aretina rehetrarehetra menjerany aminao daholo zareo tsy maninona akory nga fanasitranana iny vita niketrika mifanekenao amin'ny fiainana ihany mahafaka anao tsara amen jereo tsara fa nahazo doka tamin'i Jesosy nahazo mifakasitrahan'Andriamanitra zay olona tena mitsotra eo tongotry ny tompo ka manomboka androany mianarana zany hoe Jesosy raha ny tena mifahalalako aloha raha ny ataony lohako atao za 400 tety tena zao fa zao za Jesosy tena hipetraka eo ambanin'ny teninao zay ngely hoe misafidy ny fiainana hisafidy ny fiainana nareo lehilahy tiava ny vadinareo ka izany masositra kefa voalasa ary zaniko nareo lehilahy ozy tiava ny vadinareo fa zao aza sositra aminy zay masositrako de aninona ianao baiboly afaka mba mananina kely kosa aloha satria voalaza amin'ny baiboly zany fa zao ianao tsy mahazo tezitra fa zay masositra misafidy fiainana ianao zany mandeha ara-dalàna foana fa tsy hoe amen mety misy zavatra masositra ao an-trano fa zao ianao tsy mahasositra fa ny anjara omen'Andriamanitra anao mitady lalana amin'ny fitiavana foana amen nareo vehivavy manekeny vadinareo za isafidy fiainana atao tokatrano inona ary ny fiainana safidinao ka za zao efa niasa be hividy armoara tsisy hidirany fa ny hidirany de zao ianao manaiky ny vadinao eny tsy maninona aloha amin'ny voalohany hoe noho ny amin'ny tompo noho ny tsy maninona misy fahamarinana manko zay ninona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa ataovy amin'ny tompo de mety sarotra be aminao zay zavatra efa zao noho ny amin'ny tompo de naiky an'ity aloha satria noho ny amin'ny tompo tiako ny tompo noho ity tsika manko mahay an'izay raha Jesosy manko afa kosa tiako zare za raha mivavaka kokoa noho ioko io zao tokony miaino za mahafantatra ny ten'Andriamanitra kokoa noho io de baibolinao rery zany fa ao anaty baibolinay aloha tsisy an'izay amen ka mily tsika misafidy fiainana Jesosy za hisafidy fiainana hoentiko atao tokantranoko za te hanisy fiainana tiako za ny fiainana zany mba ho velona atao amin'ity tokantranoko ty te hahita n'izany tena fitiavana marina misy angendrandray ny ao an-trano biby fampitahorana daholo fotsiny tahotra amin'ny mahatonga anao mandry sakafo matsiro ao fa za mandainga sao de tezitra eo tiako sao de miakatra eo aleoaloha anana fa sao de tezitra eo raha mise mila miovy zany tsy fiainana zany tsy ohatran'izany ny fiainana fa ny fiainana feno fitiavana efa farafara ny volana zao anao aloha mody angina fa sao de tsy mandray eo iny manko rehefa tezitra de tsy maome rehefa mendeha metsena de aloha modimody mangina ke tato chéri malala tsy fiainana zany fa fatesana daholo zany fa ianao tonga de mametraka ianao za Jesosy tena mekohaka marina za Jesosy tena vehivavy marina eo anatrehanao za le tena ohatra mari le eo atongotry ny tompo iny tena zay fa ny lora tena mari hatramin'ny farany tsy miverin-dalana zay nge mahatonga antsika indraindray androany mafana de rapitso mangatsika satria tsika ihany manamboatra ny fanolora tena tsika rehefa tia tsika metimety izy de mafana be de arapainao daholo ny olona rehetrarehetra fa rehefa tsy andiny indray fa motsitra inona ihany ary ty
zany hoe indraindray tsara fanahy zany dia indraindray raha tsy fanahy tiako tenenina so tsy azonareo dia ohatr'izay le miovaova be fa ny maritsy ny ovaova tsy lasa indray izy namerina ny toetrany taloha fa rehefa zay vita dia verina tamin'i jesosy izy dia jereo fa tena le olona pekohaka eo tongotr'Andriamanitra le olona misafidy fiainana tsy miverina tamin'ny faratsiany izany intsony voatahiry ny fanoloran-tena amin'ny Maria ianao zao raha fanirianao dia tena hoe ho antsika rehetra moa zany tena hoe za tena te hafana be eo amin'i Jesosy ahoana fomba hidirako ao manova fotsiny ny sitrapon'Andriamanitra misafidiana fotsiny ny fiainana afaka olona mahafinaritra be mihitsy ianao fa ianao raha indraindray rehefa tena ikekizitina be za zay mihitsy indraindray lasa tapena ny devolo masom-panahintsika tsy ahita an'ilay fahatsarana ao anatintsika zareo tsara fa tamin'ny voalohany ozy izy ny ten'Andriamanitra any amin'ny Genesis andaontsika amorona olona ohatra tsika tsika izany tokony ohatra n'Andriamanitra daholo ny toetrantsika ary izay mahatonga n'Andriamanitra taitra raha vao misy olona manaraka ny sitrapony tonga dia maso no mijery an'iny olona iny fa tsy ozy izy ianao za nao porosina andro zalonanao za nanao an'ity za nanao an'ity dia amin'izay ny tompo mijery anahy nareo no mijery anahy fa tsy ny tompo amin'ny fihetsika ivelany fa nijerevan'ny tompo atsika dia nitoetra atsika raha vao mahita singa avy any aminy izy ka any aminao tonga dia any aminao ny masony dia eo amin'izay le tonga aminao le hoe angatao izay tianao ary inona na inona fa omeko anao zany indraindray ianao efa mangataka maraina mandrabarivina ary fa tsy mipotra le na inona na inona dia miala amin'ny tompo ianao satria hoe ka tika mamety taratasy ny soratana fotsiny aminao zay fa amin'ny olona tena safidy fiainana mitranga foana zay indraindray na tsy mangataka raha tonga ho azy le izy satria efa aki ozy izy ny vazaha zay amen faharoa jereo Estera indray dia tantara hafa mihitsiny vehivavy ny safidy ny anaraka ny direktiva indraindray manko tsika ny ohatrany hoe tsy te hiainy fahamarinana zany satria raha vao fahamarinana mahakasika ny tombono atsika dia tsy tiatsika meno an'izay dia zay mahatonga anao indraindray tsy dia tonga loatra mivavaka satria hoe indray ohatra ny enjakenjana koa ilay izy ohatrany hoe ny tena ohatra n'ilay zazakely ireny andeha tenitenenina eo fa ga ianao zazakely ka ilay izy tsy zazakely tsy zazabe tsy izay intsony ilay izy fa Estera tena atao hoe renina moa zany naraka ny fitenana azy satria vadina tena teo amin'ny toerana ambony zany kanefa tsy ilay dadatoa ny tena hoe ndany ianao makao am-panjaka dia ozy izy Estera hoe za tsy hoany tena tonga dia miongany eto raha vao makany dia ahoana indray za efa le sasana za efa le iny ange le izy le anao le efa misy zavatra mahazatra anao iny dia tsy tianao elana za efa zao za kosa ve zao dia za kosa ve dia ndeha hiverina ary indray dia raha tany ty avoaroko eto dia na maty na hiverina any amin'ilay tranontsika taloha le ratso be iny indray ve za kosa aloha tena tsy te hiverina amin'izany intsony za nge mba efa manambaty fa za tsy zanaky dadatoa intsony zareo tsara Estera tena hoe manana safidy izy tsy hanaiky any dadatoa ary tena tsy nanaiky mihitsy izy moa raha ny tiny fa rehefa nyteny raiso ange amin'ny baibolinao hoe Estera toko faefatra ny 9:7 sy ny 8:4 vakitsika amin'ny anaran'ny tompo ary Mordekay nampitondra valino any Estera hoe aza manao nakapo fa ho afaka mihoatra noho ny jiosy rehetra ianao saingy ao an-tranon'ny mpanjaka fa raha angina mihitsy ianao zao andro zao dia izy fahafahana sy famonjena iseho avy amin'ny fitoerana hafa ho an'ny jiosy fa ianao sy ny mpianakavindrainao kosa dia aringana ary izy any mahalala fa angamba ho amin'izao andro zao mihitsy ny nanandratananao ao amin'ny fanjakana dia nampitondra valino an'ny Mordekay indray Estera ka nanao hoe mandehana ary vorio ny jiosy rehetra izay mba eto Sosana ary mifady anina noho ny amiko ka aza mihinana na misotra telona na andro na alina ary izao sy ny ankizy vaviko hifady toy izany koa ary amin'izay no hidirako ao amin'ny mpanjaka na dia tsy araka ny lalàna aza koa raha tahiny maty dia maty jereo tsara izany hoe tsy safidin'ilay izy fa ozy izy hoe aleo ara fa anaiky ny teninao za tsy hisafidy an'le atoritory eto amin'ny fandriana eto orokorona sy ny rehetra aloha zany hatreto fa hisafidy fiainana ka raha ohatra ka maty eo dia tsy maninona fa zay zany jereo tsara
tsisy olona misafidy fiainana ho faty zany fa jereo fa vao maika ny tombo ny heriny eritrereto tsara hoe raha tsy nanao an'io zavatra io izy tsy ngamba izy maty ny amana izy raha ny tantarany jerena raha ohatra ka tsy mifidy an'io fiainana natorin'le dadatohany io fa soa ihany fa ny enteny ny fahendrena dia lasa naharitra zany hoe vehivavy anankiray noho ny amin'ny safidy tsara teo amin'ny fiainana navita nanavitra firenena zany hoe tsy ny tenany ihany sy ny akonany ihany fa firenena mihitsiny dia eritrereto any zavatra ao anatinao hoe amin'ny zavatra hoentin'ny safidinao ao atokantrano indraindray ianao manaonao foana misafidy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia jereo fa misy faravana rehefa avy eo dia miteniteny foana amin'izay takizay ato mbola tsy nanambady leoa raha vao misy zavatra ke leoa tokony tsy tia mivadiko fa iry io ihany ny tianao matoa io nampiakatra anao amen ka ny safidy raisina teto dia nitondra fiainana ho an'ny Estera sy ny firenena ka teny aminao hoe anjaranao zao le misafidy tsara ho an'ny taranakao ho an'ny akonanao misy safidy mila raisinao amin'izay manomboko zao hoe zatra eto tsy velona ho anatsony na ny sitrapoko na ny filako tsy tanteraka tsony fa ho velona amin'izay ho an'ny manodidina tonga amin'ny oronam-boky izay nanoratana aninona anao ny sitraponao Andriamanitra inona ny antom-pisianao eto ambonin'ny tany ny antom-pisitsika eto ambonin'ny tany ange tsy hoe hiteraka dia hanambady dia hatory dia hinakanina dia andeha hanao vakansa dia aninona fa ny antom-pisianao eto ambonin'ny tany aneo ny fahatsaran'Andriamanitra eo fiainanao misy tombony ho an'ny zanakao misy tombony ho an'ny vadinao misy tombony ho an'ny taranakao efa fiteniko eto foana hoe ho avy ane ny fotoana raha aneno tropitra io hijoro ao anatrehan'i Jesosy zasy ianao dia sanatria ve ianao tafiditra fa ny ankizy tsy tafiditra satria nahoana ny safidy diso ny raisinao tao amen teny amintsika jereo Estera nge tena teo amin'ny voninahitra teo amin'ny toerana farany ambony kanefa nanetry tena ny safidy an'i Jesosy hoe za tsy maintsy misafidy ary okay miaino an'le teny ahako tsy maintsy mangina ny vavako zany rehefa miteny le vadiko ty ny Estera n'izay le mandroso ao antranony ny mpanjaka izay fanenao le ao atokantranonao ampangino amin'izay io ampipo io za ve mbola tsy ambony Estera aloha tsika raha ny jerena ny tantara satria izy tena le rainina kosako za kosa ve fa jereo Estera nidina fany amin'ny farany ambany nanaiky nitaridalana rehetra eny pahatra amin'ny fahafatesana raha maty aho izy dia zay zany fa te hampanantenanao fa tsisy olona mijoro ny safidy fiainana maty zany fa tsy maintsy velona foana tsy fahafatesana ranofo ny tiako tenena fa zany eo ihany fa fahafatesana ra-panahy amen rehefa ianao no ny safidy fiainana assurehatra amin'ny farany zay miray amiko kosa izy ny tompo mihinana nofoko misotro ny rako za nangana azy amin'ny andro farany tsika ne manana fanantenana na inona na inona zavatra mitranga amin'ity fiainana ity tsisy atahorantsika zany satria izay mitranga eo mitranga fa zao izy anangana antsika amin'ny fotoana anankiray fa alay fisaraitsaina hoe tsy nanany safidy ny fiainana ianao iza ny anangana anao afo be azonareo le izy zany no mahatonga antsika mijoro miaraka amin'Andriamanitra satria mbola misy zavatra faran'izay ngeza tena antsika an'Andriamanitra raha zao fiainana zao ihany ny anatenanareo an'Andriamanitra ozy izy ny tenin'Andriamanitra ory sy mahantra indrindra nareo ory sy mahantra indrindra satria nahoana tsy manana fanantenana any amin'ny fiainana zay mahatonga antsika miova amin'izay hoe manomboka androany tia fitiavatena kely ty aloha janona amin'izay aloha le fitiavatena vadika fitiavana an' Jesosy aloha le fakalana vadika fitiavana amin'izay aloha le fanesoana vadika fitiavana amin'izay misy angeny ao atokantrano aza fampiandrikendry-toany alay fisaratsiana nefa Jesosy ny teny hoe tena ray ozy rehefa mivady ny olona dia tena ray ianao ve dia hiteny amin'ny tenanao izy za koa tsy mamelaheloka an'ity mihitsy za ihany moa zany teneniko zany nefany zany ny tantara misy ao antranao metsika kely raha misena i madama dia vao mandeha ny resaka io le efa toetra ny efatra amin'izay izy menakavy mihitsy ny ohatran'io izy sy ny dadany sy ny mamany sy ny
zareo menakavy reo mihitsy ny ohatran'izany ianao nge tena ray amin'ny vadinao dia fa ianao menakavy koa zany azonareo le izy manaonao foana miteniteny foana fa zao ninona zavatra mitranga eo mieza foana mandravina inona mety inona ahoana ny iraisantsika ahoana ny dirantsika asianao anatin'ny fiainana tombony be nge zany hoe mpivady miaraka mihaino tenin'Andriamanitra zany fa tsy hoe rehefa tonga ny an-trano de zay le izy ianao le izy fa tsy za ianao mihitsy tia tenena ino le toetra ny damaseva mbola lovain'ny sasany any hatramin'izao io fanilika io le menarana io vehivavy namenao ana io ia damaseva nge normalement ndonge isaina raha ohatra zany hoe eny fanohanin'ireo foana moa zany le poma fa zao raha tsy ninana an'iny loha reo efa zavatra fa ny zavatra nitranga fa andao atao hoe nohanin-drareo ihany le izy fa ohatra zao tantara zao zany nitranga hoe vao nitenina zany Andriamanitra hoe inona te ataonareo fa aizy nareo dia tonga dia ozy izy Adama hoe tompo tena diso zay tena fony zay fa tena tsy nety nataonay dia ozy izy Eva hoe za mihitsy ny angeny tena ratsy saina tamin'indry Jesosy ry Andriamanitra fa raha mba mety ianao tsy izy fa za dia mba ahoana fomba fijerin'Andriamanitra tamin'izay fa zao vao niteny Andriamanitra nareo hoe dia mahita hoe jamba Andriamanitra tsy nitanzareo nanendry ny paoma iny fa mba te ahita n'le tena ompon'ny olona Andriamanitra dia ozy izy Andriamanitra fa ahoana fa aizy nareo le vehivavy namenao io mihitsy ny tena io tena fositra io dia ozy koa le tsy za fa menaranako tsy fidirako mihitsy dia ozy izy Andriamanitra hoe tsisy ninina azo amboarina zany amin'reto satria olona tsy vonona ny ova dia zao nidikany miala ny edena fotsiny dia samy miala anonareo dia za ty dia baibay dia inona amin'izay no nitranga fa mono amin'izay zanany nanomboka amin'izay nikorotana azonareo le zany hoe ny olona zany raha vao tsy manana safidy tsara dia fampitehana foana fa inay ane mba netsoraka teo an-tongotr'Andriamanitra mba nitsotra ny fahadisony zany zavatra any ange sarotra hita be ohatrany raha ny vehivavy ny tena hoe nangala bola kely ka mividy kiraro menenay ana io tia zao tsy volanao io sarotra be zany tena hoe tena diso kay nandainga iny aloha tena tsy nety kosa ny teniko iny data tena mifona fa natezitra takin'inona ary mikombona foana vavan'iny satria ianao safidy fiainanako zay nge le ozy Maria hoe ny Ester hoe nahofaty ary tena zafady tena diso zany tsy hain'olona indrindra ao tokatrano zany mitsotra amin'ny fahadisony zany na mba mangina rehefa misy zavatra ty rehefa miakatra be anankiray mba mangina efa miteny foana fa sy ora amin'ny vava ho ka za tsy maintsy miteny mira amen misy lalana foana hoentina mivoaka amin'le izy fa ianao mihitsy ny tsy manana an'le safidy fiainana dia tsy mety le izy fa rehefa misafidy an' Jesosy ianao dia misy azonao atao foana ka ianona ohatran'izao jereo nge Jesosy fa efatra jereo Jesosy ny safidy izy nombona teo amin'ny hazo fijaliana mba hanana ny zasenao fiainana fa andao indray eritreritrytsika hoe tsy nanaiky indray Jesosy fa jereo fa na Andriamanitra tsy afaka manery an' Jesosy fa Jesosy ny tena hoe ray oka sitraponao ny atao fa tsy nenahy ozy izy zany hoe afaka nanday izy zany hoe tena oka ihany areo raha ratsy saina be za tsy hanavitra an'ireo zany jereo zao nataon'zareo ana za lazay mifasipany Maria za lazay mifazao za lazay mifatika rika tsy za ranga tsy hanavitra an'ireo zany safidy fa na inona ny baben'i Jesosy tamintsika dia nanaiky foana izy hanolotra ny aina eo amin'ny hazo fijaliana mba ho fanavodana atsika amen zany mahatonga ny zasy ianao mbola tafijoro mandrakandroany satria nisy safidy tsara ndraisin'i Jesosy ndraisin'i Jesosy ny safidy mba hahatonga atsika tsotra ny Damaseva ka vao nanota tonga dia voaroaka tao amin'ny tany edena fa mbola mahay mifona amin'Andriamanitra mahay mibebaka amin'Andriamanitra mahay tonga saina ra-potoana mijery an' Jesosy dia tsy ringana ianao jereo tsara indray re olona niaraka tamin'i Jesosy tsy mba nanana safidy tsara fa safidy ratsy Jodasy ohatra Matthieu 7:20 dia mivaky toy izao amin'aran'ny tompo manao hoe ary ny anankiray tamin'ny 12 atao hoe Jodasy dia nakao amin'ny lohan'ny mpisorona jereo izy lasa mandeha mananamana ny velany ihany foana
Ary le olona tsy mivavaka manohatra ny tompo reny ihany azy ny namany. Ato anatiny nefa ny Jesosy efa niteny hoe ny reniko sy ny ray tapo amiko sy ny anina dia izay manao ny sitrapon'ny raiko izay ny an-danitra reo izy reo. Misy dikany ange Jesosy matoa ny teny izany. Ianao mila miaraka amin'ny olona mitovy fomba fijery aminao. Fa tsy hoe lasa ianao dia namako ny andeha any amin'ny boîte de nuit dia iny koa fa lasa any. Inona no hitanao any? Izay no navoan'ity Jodasy ty. Tsy mba nanana safidy tsara. Dia izao nidirany devoly. Dia lasa izy ny namadika an' Jesosy. Fa mana tsy Petera. Fa izy lasa izy mandeha vita fandraisana atao amin'ny any dia lasa mandeha ny atao ihany. Any. Tsisy an'izany miova zany, tsisy an'izany sanatria. Fa ny ataoko ihany. Fa za miaraka amin'ny Jesosy ihany. Za iova fa zao, za tsy manana safidy. Mihina safidinareo. Eo ihany ny dika zay. Amin'Andriamanitra tsisy an'izany fa na eny na tsia. Dia izao no navoan'ity Jodasy ity raha tsy safidy. Dia lasa namadika an' Jesosy. Jereo tsara Jodasy impiry Jesosy manitsy azy. Tezitra izy dia miritona. Vakio ny Baiboly. Rehefa miteny azy Jesosy dia miritona foana izy. Rehefa misy zavatra ataon'i Jesosy dia izy le manohatra fa io zao menaka tokony amity. Vakina teo tongotry ny tompo menaka lafo vidy ho an'ny tompo. Ny olona manafitiavana ny tompo ianao aza mialina. Indraindray rehefa mbo tahirana ny mpanompon'Andriamanitra ka tsy zakazakaanao izany. Ny ohatra inona zao fa le manao santra angambany io dia nahazo fiara vaovao indray ry pasy. Tsy hainao akory ny ao ambadika izany. Aza miditra amin'izany fa Jodasy izany toetra ny Jodasy izany. Manaonao hanina kely madama dia fa reo tsy miasa kaizaka ny ananan'ireo azany. Io zao tokony any inona zao ny anaovana any iny zao tokony navidy varavarany santra iny. Teny aminao mitandreny ianao. Iny manko tsy omenanao mihitsy na hiteny an'izany ary ianao. Fa zao mitandrema tsara fotsiny. Manana safidy tsara eo amin'ny fiainana. Aza miditra amin'izany. Raha vao misy resaka fifisana dia miala tao amin'io groupe io fa groupe ratsy io. Raha vao misy resaresaka olona mandeha miala tao. Raha vao tsy mampandroso ny fiainam-panahy tonga dia miala tao fa tsy izy io. Amen. Io tena toetrany Jodasy io. Koa zany nanino io menaka io vakina teo tongotry ny to maritsy tsy manana tena nerany amity ny vao manambola izy. Indraindray kely sahirana ihany ny tena mahafoy ho an'ny tompo. Indraindray sao dia tezitra eo ianao tsika manko ny tsy sahirana daholo. Sao dia hoe iza indray zao tiako tenenina amin'izay tsisy. Fa raha ianao n'olona izy dia miovafa tsy maninona. Amen. Dia zao zavatra nitranga. Nalainy Maria ilay menaka dia nakapony dia mivakiny teo tongotry ny tompo. Menaka ohatrany hoe ranomanitra zany ohatrany hoe ilay ranomanitra lafo be ireny. Inona ny ranomanitra lafo be fantatrao. Dia ireny zany nalaina dia mivakina teo tongotry Jesosy. Inona an'izay raha Jodasy. Tsy azoko mihitsy. Io zao tokony namidy io. Trabona be da be. Tokony amidy ny pastery reny fiarany sy ny tariny reny mba menany trabona raha tena mpanompon'Andriamanitra marina izy. Fa nanino iny menaka iny lafo be iny nakapoka teo tongotry Jesosy. Tokony omena malahelo reny, tokony omena an'izao reny. Tsy tia mpanompon'Andriamanitra. Tsy tia an'Andriamanitra. Jodasy io resahako io. Fa tsy ianao akory. Dia jereo fa mazava ho azy fa vao tonga ny devoly dia izy ny tratra voalohany. Satria tsy tia. Ka te hiteny aminao hoe mitandrema ianao. Mitandrema ianao amin'ny safidy izay raisinao. Manana safidy tsara. Jesosy aiza ho aiza amin'izany resaka hifanaovana atao trano izany ny sitraponao. Aleoko aloha mivoaka satria mbola tsy vitako ny ampanginany reto. Dia aleoko aloha mivoaka dia lazaiko fa te hatory aho. Fa za tsy hiditra amin'izany. Amen. Aiza ny eo tongotry ny tompo. Teo ihany. Niaraka tamin'Andriamanitra isan'andro isan'andro Jodasy. Fa zanaky ny fahaverezana. Jereo. Misy fotoana eo amin'ny fanatrehana. Misy fotoana tsy eo.
adino ny tsainy le hoe petera zao isaka misy zavatra tsy azony de lasa izy misafidy eo tongotry ny tompo foana tezitra be tamin'iretsy mpitakitry etrrehetra ary tompo fa zao ahoana ny atao vonoko reo asiko reo petera tena zay mihitsy de ozy izy de zao anka tsy ohatran'izay mamela heloko impito amby fitofolo hoe lava zay vo mety io ka za nge efa namela de mbola amela ihany ve kotio 77x7 nytiany Jesosy tenenina iza ny olona nota aminao 77x7 isan'andro zany fa nytiany tompo tenenina tsy manana raison ianao raha vao maloto fo na marina ianao na diso petera teto marina fa na marina ianao na diso tsy manana lalana ianao aloto fo amin'izan'iza de zao ny zavatra nitranga eny ary ozy petera de rehefa mivadika tamin'Andriamanitra petera koa nge mba nandahany Jesosy fa zao rehefa nandahany Jesosy petera de tadidiny petera satria izy mifantoka tsara teo am'fanatrehana de tadidiny petera hoe ay moa za mbola mafy mahazo mifona azonareo le izy fona Jesosy eo tena mifona aminao satria maninona mifantoka rehefa mifanatrehana tonga foana tamin'ny fotoana ny fampianarana de natsiary petera hoe tsy very fa za mbola ifona amin'ny tompo fa Jodasy tsy teo tamin'izay fampianarana zay de tonga izy de namony tena de lasa zanaky ny fahaverezana samy teo amin'ny fanatrehana fa misafidy ny fotoana tiana tongafana tsy tiana tongafana de zay le tenen'ny pastera tamin'ny sabotsy hoe zava-dehibe ny présence anao amin'ny fanatrehana amen raha tsy safidy namadika an' Jesosy jereo nge Matteo 7:20 ary Jodasy le namadika azy raha nahita fa noelohan' Jesosy de nanenina ka namerina le sekely volafotsy 3 teo alohan'ny mpisorona sy ny loholonako io izy le Kaiafa hoe ahoana ino tsisy rarahinay zany zany ny namana any amin'izao tontolo zao zany miandry ny avoanao fotsiny tsy hitondra mbavaka anao zany kisy ary tsy mahay mivavaka ko kinona ny vavahanao anao ianao ny andrasan'Andriamanitra mba hivavaka ho an'reniko ianao ndray lasa dobo miaraka aminy ao vao misy anakely lasa mifosa mivady ery amin'izao tontolo zao le vadiko ane tena azo mity ve zao fomba tsika ndraindray tsy maintsy miteny ndana mekohaka mivavaka ary amin'ny trano ary Jesosy zao ndraiky eny nataony tao mino aloha fa hitanao fa za tena miteny aminao fa vao manapa-kevitra ny vavaka ianao miova mivavaka ataonao tena tonga de miova fona Jesosy fa natao kange mety nampiakatra azy teo za koa tena tsy mahay mangina mihitsy hitanao vadika le izy satria mitsafidy fiainana ianao fa raha vao mitsafidy fahafatesana ianao tonga de mivoaka ny trano ianao ohatry ny Jodasy tonga de makany amin'ny Kaiafa zao ndray ny ataondry zalahy zao nenina mandrakizay foana ny faranana iny nenina foana iny raha vao tsy misafidy an' Jesosy ianao de efa zao de efa mianatra manenina donc zany tsy mampianatra anao hanenina fa mampianatra anao hanana fiainana jereo tsara ianana safira ohatra tsy mba nanana safidy tsara ao amin'ny asan'ny apôstôly 5:7 ozy ny ten'Andriamanitra hoe ary petera ry anany asy nahoany satana ny nameno ny fonao andaingy amin'ny fanahy masina ka nanafina amin'ny vola sasany vidiny tany misy tena manana fahasahiana ratsy amin'le safidy any amin'ny mpanompon'Andriamanitra mandaingy andengana daholo ty zavatra rehetrarehetra ty nanana fanolora tena tsara ihany izy zao ny foyan'izany hoe jena lafo tany de mitsasana menan'ity fa hitanareo rehefa tonga eo rehefa tsy manana an'ilay safidy tsara de edaka amin'izay izy rehetra mihitsy reo satria maneno te azo tombo ny kainanenina be satria tsy ny safidy fiainana ny fiainana mitondra anao eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra foana ny fiainana mitondra anao eo amin'ny Jesosy foana tsy manala anao amin'ny Jesosy zany ny fiainana fa ny fiainana mampijoro anao amin'ny fotoana ianao tady anao zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra rehefa misafidy fiainana anao tonga de tafijoro ianao tonga ianao de mijoro foana fa tsy manao ohatran'ireo tany anazy safira reto nanana finiavana tsara ny olona nge tsara zay mahatonga anao tsy makala olona tsisy olona ratsy zany ohatra ny tompo daholo reo ndesika anao olona tahaka atsika ozy izy ny baiboly tahaka ny endritsika nanaovantsika azy misy fahatsarana volona ao anatinao fa ny devolo mametraka ny toetrany ao anatin'ny olona de tsy avoaka n'lay olona mihitsy le an'Andriamanitra tsisy an'izany hoe fianarana momba fanetretena zany tsisy an'izany mangina fotsiny anao de vita za hianatra ny toetrana mamela fotsiny de vita fa tsisy an'izany mangina fotsiny de vita ary zany tsy vidiana vola fa efa ao anatinao misy fahatsarana nge ao anatinao ianao nge tsara
fa tapenany devolo ny masonao dia tsy mivoaka mihitsy le tsara fa le ratsy foana le voratsy foana dia ozy ny ten'andriamanitra nareo ozy izy tsy mety mamovo tsara ny ratsy ozy izy tsy mety mamovo tsara zany fa ratsy foana fa ny tsara mamovo tsara ny olona tsara tsy mety mamovo ratsy zany ka nakalaina na tentenena natao iny dia mamoaka ny tsara foana satria zay mihitsy ny angenina mironana atsika no fironon'andriamanitra tsika ho tsara dia manomboka andrany avoay zay fahatsarany zay avoay zay menara mba hivoaka ohatra ny fahatsarana vao mba manao hitanao mihitsy mivadinao ndra nefa lasalasa tapaka le vavany iny dia ritina ne ianao zao malala hoe ay tena ohatra ny tafitenteny foana izy teo fa tena tsy marina iny za nisy fotoana efa nyteneniko teto zany nisy fotoana tezitra be amin'ny vadiko taloha zany fa zao da manjana za hoa tsy tenao tsony toy izy hoe tsy marina zany tena zay mihitsy hoa le izy tena oka mihitsy zay fa tena za tena andeha za tsy tenao tsony tena tsy toy izy hoe tsy marina mihitsy zany izy fa tena tsy anao za miteny zany fa sao dia esana ve anao tondrana rano sa atao inona sa any devolo zany miteny zany ozy izy devolo zany miteny zany fa tsy anao zany zanak'andriamanitra manko ozy izy tsy mahay an'izany tsy tiako zany fa ny zanak'andriamanitra ozy izy tiako foana dia anao ve moa zany esana ohatrany tonga saina ihany ianao dia mangina ihany ianao rehefa aveo hoe ay moa zany hitanareo le izy misy fotoana ianao tafiteniteny foana fa mba fantatra rehefa tsy hoe ay efa ela koa ny andrasako an'izay dia rehefa aveo anao vao tsy hitanao tsony zay indray zay atao satria hoe efa ela mihitsy ianao ngefa fantako mihitsy fa tenao na fijerijerinao aloha le nandalana indray rehefa hitako tena ampiasainy devolo tena fa raha vao misy olona anankiray misafidy fiainana ao an-trano dia jereo fa rava foana zay ady tokony hisy eo za zany amin'io tena efa voaka setroka daholo ny rehetrarehetra tena zay za tsy antsony voaka mihitsy zay fa tena hitanao le hoe miakatra ty efa aty zao ino miakatra ny alavanao ny atao hoe tofoka miakatra andrianina ny olona nge mandalo an'izany daholo fa zao zay olona misafidy tsara ihany ny atao hoe tafavoaka amen ka jareo tsara reto mpivady reto dia tena nampalahelo mbo fanara-tsaina ihany fa fanara-tsaina miratsy izao zany tena fanara-tsaina be kosa aloha zareo tena miaika zay zao tsy mahazo miteny ndry hoe zao 500 zay mandeha tsy miditra tsirairay atsasana 50 zany fa lasa lavitra koa ny aza 50 fa tsy fa lasa lavitra kely aloha fazavady dia zao 50 zay tena tonga dia le miozina mihitsy ataovy mihitsy amin'ny anarany jesosy mihitsy nitenenanay an'izany eny ary fa zao tena tsy tantaraina ntsony toy ny efa hainao fa nikara-pidraboka teo ry zareo ao atokantrano farany manana safidy tsara mba hitondranao fiainana tena misafidiana amin'ny fiainana ao atokantrano misafidiana ny jesosy ho ivo ny tokantrano tena mety tsy hitanao maso izy fa eritrereto hoe eo ampovoaninareo mivady mahita ny zavatra ataonao mahita ny fonao zaho izy jesosy mpandinika amin'ny fosy mahafantatra amin'ny fo hitany jesosy daholo ny any anatin'ny fonao ny any anatinao rehetrarehetra karaha samy ho hitany ihany mba fitsy amen hitanao rehefa lenao le te any reny le hoe hoavy dada hoavy dia primina tsara ny trano satria manino goavy dadako dadanao zany fa tsy dada hafa indray fa sao dia misy mivadika zavatra hafa eto indray alala ataoko hoe vadinao mihitsy hoavy ramse dia fomba tsika vehivavy mihitsy manao an'izany tomboarina tsara ny trano syna rideau tsara na satria mba te azo 19 ko izy ho avy ihaniko fa rehefa tsy ho avy izy no tsy manana tsy mipirina ro zalaro aka aloha tsy anako tsisy tsy ho aviko inona loko raka izay atody endasiny fa rehefa ho avy izy zany fiainantsika zany fiaina andavanandro zany fa ay dia zay le izy dia ino nefany vadinao zany tena fantatra mihitsy fa jesosy nefa ny eo foana dia eo ianao zany isan'andrany dia mba fetsy rehefa eo ampovoany jesosy ataovy eo ampovoany foana zay nge natafany davidy
aiza moa ny tany tsy ahitanao aho izy izy ka na iletika re dia any ianao raha dia zao kinona moa zany nataoko izy davidako za zao nanao azy tratranao foana batseba fa nampidirina moramora tatao tratranao foana inona hoaiza ndray ary a ianao mety andainga amin'ny olona fa tsy afaka mandainga amin'Andriamanitra mila fantatrao zany fahamarinana zany mba hijoroanao amin'ny fahamarinana ny olona andainganao nge re tsy mirarahana zany akory hoe ay zay fotsiny zange zao zany tsara kosa tegny tompokia dia samy vita ianao nefa efa nanao zay mety mihitsiny tsy mety tsy rarin'le olona akory tsisy fitraikana ny fiainany akory mety adinony ary le nitantaraiko andry tama ina moa zany mety tsy rarin'le olona akory ianao nefa etsy efa tena fa zao Jesosy nefa mahitanao ka tsy aleoko ve mba mitoroka amin'ny tompo hoe Jesosy a manombokepo a mety tsy taza ny vadiko fa tazanao mety tsy hita ny vadiko fa hitanao misafidianany Jesosy manana safidy tsara ampianatra anao ny tena sitrapon'Andriamanitra ny tena sitrapon'Andriamanitra misy manko ny atao hoe tena sitrapon'Andriamanitra mbola hidirantsika manaraka ny avany lasy ny avany vavy ny tena reny mbola reny zay le tena hoe ny tena sitrapon'Andriamanitra ny tena misy manko le tena sitrapon'Andriamanitra fa misy ny saritsary sitrapon'Andriamanitra mbola zavatrafy zany mbola tena lalana hafa ny fetsaratsarambela tsy mody mitsiky nefa ny ao anaty iny ianao tsy olona roa fa olona ray zany ny atao hoe tena sitrapon'Andriamanitra tena avoay amin'izay le tena ianao authentique tena ianao io fa tsy le esana ntsony rehefa avy eo amen afaka mamerina an'izay rava rehetrarehetra ny fiainana mety ozy izy ianao hoe zay mivady nge tsy dia mifankatia tsony teneno azy olona namonjy sekoly teto a efa very ny fitiavana efa tena tsisy an'izany tsony a dia tena mba tenenao hoe ianao tena mifototra tamin'Andriamanitra fa verina le izy ary ny mahafinaritra ary a miaraka aminao tonga mivavaka miaraka aminao vadinao nefa tena nanenjika anao tamin'izay zavatra izay tsy ray tsy roa nareo tazako eto ohatr'izay le fijoroana vavombelona verina manko nafantarako an'ilay izy fa tsy hoe naminany indray a amen ka ho anao rehefa tena mijoro ianao misafidy ny fiainana dia Jesosy mandamina ny zavatra rehetrarehetra mpamerina amin'ny lohaniny ange io Jesosy io eritrereto tsara hoe olona Lazarosy maty tany efa fatesana ary nantsangany nameny fiainana indray fa maty any rehefa avy eo fa tsy hoe zany akoriny any fa te hiteny izy hoe mavita an'izay zavatra eritreretinao fa maty eo amin'ny fiainanao izy amen ka aza atao diso a eo a-tongotry ny tompo ianao manana fahalinana miaino ny teny fiainana mba mifidiana ny teny fiainana fa tsy ny teny fahombiazana foana tsara ianao mahomby fa vao maika tsara ianao raha manana fiainana amen tsy hoe lenao le fitahiana foana iny moa zany efa disika loka eto mihitsy tsy fitahiana ny ilaina Jesosy fa tena le toetra satria rehefa ao ny toetra raha miray amika anareo ka meko indray no ny jauna toko fa 14:7 izay safiry raha miray amika anareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko 15:7 angatao zay tianareo na inona na inona fa avy aminao zany hoe ianao zany a rehefa miray amin'Andriamanitra dia omenao nininina fa mahatonga nininina mbola tsy tonga mbola misy zavatra amboarina kely eo aminao aloha misafidiana ny anjara tsara eo amin'ny fiainanao rehetra mba hiainanao ny sitrapon'Andriamanitra inona zany le mifidy ny anjara tsara mifidy ny sitrapon'Andriamanitra inona zany le mifidy fiainana mifidy an'i Jesosy raha vao zavatra hitanao fa tsy eo Jesosy dia elao fa raha vao zavatra hitanao hoe manome voninahitra an'Andriamanitra tena misisi eo mandolia eo za tsy avelako ianao Jesosy raha tsy mitahana na dia ho voadona raha fotopehako a za tsy maintsy mitolona zahoko ny anjarako avy aminao inona le mitolona tsy maintsy afaka mitoetra ratsy koa tsy maintsy afaka tsy maintsy amin'izay tianao nano ratanany mahatafavoaka anahy dia miteny aminao a fanamby aminao a fa raha misafidy fiainana ianao tsisy fahaverezana mitrango zany eo fiainanao fahafatesana ny tambiny ota ozy izy ny ten'Andriamanitra amin'ny fotoana ianao misafidy ota foana aza manantena nahita valiny zany fa tiantoko ara mity nenina neny Jodasy fa rehefa mifidy fiainana ianao fa ombiazana foana miaraka amin'ny Jesosy jereo restera hiditra ao anatin'ny aliko ny fahafatesana ka rehefa mifidy fiainana jereo fa natsangan'Andriamanitra ary nahazo tombony tamin'izay tsy nieritreretina vehivavy kely anankiray na vita namonjy firenena rehefa mifidy fiainana voalohany a ny ao a-tokantranonao tsy ho adino
momba anao ray manontolo tsy adino fa misafidiana amin'ny fiainana dia hiadana ianao nao tsika tehaka ho an'ny tenin'Andriamanitra sady andraisantsika ampanompon'Andriamanitra. Manasantsika hitsangana ame voninahitra ny tompo a hisaotra an' Jesosy sika ny amin'ny famangina ny fivorintsika andro amin'ny maraina amin'ny alalan'ny teny fahamarinana sy ny teny fiainana. Amen. Nisy natsapa ny tena no voatavy androany. Amen. Reny tanan'ireny izay hidina faofafao ny tananao dia mankasitrahan'Andriamanitra. Isaory fotsiny aloha andro maraina hoe nanatrika ianao a. Isaory fotsiny fa mbola nomena tombonandro ianao andrehan'ny fahamarinana, andrehan'ny vavolombelona, andrehan'ny fampaherezana, andrehan'ny fampianarana. Isaory an'Andriamanitra ny fiaina tokatranonao. Tsy mampaninona, misy zavatra mety mbola hoe tsy mandeha amin'ny laoniny, misy zavatra mbola maratra simba. Fa midira amin'ny sitrapon'Andriamanitra tonga dia isaory fotsiny aloha. Zay ilay ampianarana antsika tonga dia isaory fotsiny aloha. Hivavaka amin'ny resaka safiditsika rehefa avy eo fa misaora fotsiny aloha. Mankasitrahan'Andriamanitra ny amin'ny fitantanana ianao. Io dingana misy ny fiaina tokatranonao androany io. Ianao mbola tonga eto anatrehan'Andriamanitra mitondra ny fiaina tokatranonao io a, isaory azy. Isaory an'Andriamanitra ny mois de janvier aza vela ho tratry ny fahakiviana sy mivesatra sy ny alahelona eo anatinao. Mankasitrahan'Andriamanitra fa miepita sy mahatsara ny volana vaovao ianao. Be dia be ny zavatra nitranga tamin'ny volana lasa iny mety tsy nahafapo anao fa miangavy ianao andro maraina avadio fisaorana zany, avadio fankasitrahana zany. Mijere amin'ny mason'Andriamanitra ny tahiry sy ny tantana anao. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Isan'ny nanana tombontsoa zay andro maraina nandreny teny fiainana, teny fahamarinana, ny fampaherezana, ny fanairana ao anay. Misaotra ny amin'ny sekoly maraina, misaotra ny amin'ny fiainana tsirairay avy, misaotra ny amin'ny volana lasa iny sy izao volana vaovao efa diaviny izao. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy a. Amen. Ndotsika hivavaka. Ny vavaka ataontsika tandremo sao dia diso a. Tsy hoe Andriamanitra misafidiany eo amin'ny toerako. Tsy izay a. Tsy Andriamanitra no misafidy eo amin'ny toeranao, fa ianao no misafidy eo amin'ny toeranao. Amen. Andriamanitra rehefa le mitady andainga iny dia sakana vava. Ianao no manakana ny vavanao. Fa tsy hoe misy tanina be tonga mangina zanako aza mandainga ary ilay malalako, vavoro malalako sy ny malalako. Teneno akaikinao a. Tain'Andriamanitra ianao hoe misy safidy tsara ao anatinao hoe taona ny fahamatorany ty taona ty hoe enao hoe a avereny tsara, enao hoe a no mifeny vavanao, mifeny masonao, mifeny sofinao, mifeny sainao, mifeny vatanao, enao no mifeny ny agendanao, ny fotoananao. Amen. Aiza hoe zao anatin'izay fanampian'Andriamanitra. Ny fanampian'Andriamanitra rehefa renao ohatrany hoe tena poripory, ianao tsy intsony zay atao domelina be ohatrany na le safidy raisina, dia rehefa mivavaka ianao dia omen'Andriamanitra fitsarana ianao a, afaka handray décision tsara. Zay a dia zavatra angatantsika tompo amin'ity taona ity a, tsy te ho diso safidy a. Amen. Ary tsy te ho diso ilay fotoana ao anatin'ny fotoana toroteny tamin'ny sabotsy. Misy fotoana ao anatin'ny fotoana tokony ho eo ianao, tokony ho tsara safidy ara-potoana ianao. Amen. Fa matoa nomen'Andriamanitra ny teny fanairina andro maraina momba ny safidy a, efa eo Andriamanitra manampy ianao. Fa le endriky ny fanampiany a ny tokony ho azonao hoe tsy hoe izy ny safidy eo amin'ny toeranao, fa izy a ampahery ianao hoe aza raisina zany safidy ratsy zany zanako. Izy ny bitsika. Ny anjaranao zany a miresaha amin'ny foana. Amen. Fiainana avy eo io sa tsy fiainana dia anampy Andriamanitra. Tsy fiainana io fa hamitaka anao, andavo anao eo. Amen. Dia amin'izay fotoana izay tsy ho diso safidy ianao. Ao foana tanao dia miresaha amin'Andriamanitra. Tenenao Andriamanitra hoe raha eo amin'ny anaran'i Jesosy a, ny fanampianao avy any anaty a dia ny ampatanjaka ianao. Mila an'izay tanjaka izay ary zay na tonga hivavaka mandrakariva te hiaina n'le fahamatorana,
ty taony misy zavatra nomaninao mila mijoro matotra miaraka aminao eo anatrehanao mame voninahitra anao manomboka androa maraina tompo dia ampiasa tsara ny safidiko ary etiko eto anatrehanao ny safidiko mandritry ny ty taony zavatra be dehibe no ampiasako safidy amin'ty taony fa zandrehetra zany amin'izao fanombohany taony zao dia anomezako voninahitra anao mandrakizay raha eo amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny alalan'ny fanahinao aza velo varim-bariana aza velo kivikivy mivavaka Jesosy mba tsy handray fanapa-kevitra amin'ny herin'ny saiko amin'ny lojika maolona mety ho araka ny filanofo fa tarihan'ny fanahinao somatsara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy verina masina sy manan-kery avy Nazareta amen. Eto mambavaka ny sehatra rehetra izay ampiasanao safidy manomboka andro maraina tenenao tren'Andriamanitra tompo tsy te ho diso safidy ao an-trano tsy te ho diso safidy any ampiasana tsy te ho diso safidy rehefa misy fivorim-pianakaviana ny antony raha vao mirate décision mety ianao dia manarina n'iny avy eo tena ain'Andriamanitra atao faran'izay tsotra sy faran'izay mora farambola azo atao dia aloha tsy ampidirina ny pasany Lazarosy fo avoaka azotsika ngamba izy dia eto ambavaka izay be dehibe mantsy ny toerana andehanantsika amen. Mety hikarakara taratasy ianao mety tsy fantatro mety hisy fivoriana dia asena amin'ny safidy ianao zao ianao dia feto mambavaka tompo naiza toerana hitondranao na mety hitondrako ny tenako koa satria tsy voatery ho tariha fanamasina foana ianao 100% dia aloha entina mambavaka eto sady le fotoana mety hoe sendra tsy tarihan'ny fanamasina fa mba tsy diso safidy fa mba vo récupérer asika ve zany hoe mety tsy ho fanamasina mitarika anao tonga any amin'le toerana kanefa ho récupéreny zany andro maraina mba ho tonga any amin'le toerana ianao tsy ho diso safidy tonga dia mandray fanapa-kevitra hoe fanamasina tario fa tsy nitarianao tonga etika ina zany tokony ataoko eto lojika aloha zany mivoaka aloha ianao fahafantarako zany fitarihan'ny fanamasina ohatrany hoe tafitra tamin'ity boaty ty inona reny tokony atao mino fa fitarihan'ny fanamasina tonga dia mivoafa tsy hoe mijanonao dia tapeny sofo dia eto ambavaka izy fifoazam-panao an'ireo olona mandihy ireo za efa nanao an'izany mahatonga miteny hoe tsy fanamasina mitarika amin'izany oviana ve tamy vo nanolo tena zay efa ela be zany tsy hoe efa antitra be ny tena fa tena io tantaraiky zavatra vetivety ao dia hivavaka tsika ianao mieritreritra tsisy mpiara-manompo eto tsisy hvkl ato taovy tsany apitsiny amin'ny antso paster ny apitsiny iny ihany taiza hono se omaly fa nisy olona resaka tamiko hoe maninona no omaly ony anany no omaly nisy nahita kay efa ela be koa zany tena mitsotra aminao fa misy mahita foana ny zavatra ataonao zay mahatonga antsika mila mijoro tsara safidy avereny hoe tsara safidy eto ambavaka rehefa hoe ohatra hividy zavatra ianao zao tsika dia fivavaka tompo amin'izay zavatra mahafinaritra ny programme hividy zavatra zany 500 ataoko amainina tsy samy mandray amainina an'izay tokony amainina eo dia eo amin'izay le safidy mizavatra be dia mangataka amin'i Jesosy ianao ty ve le tokony hovidiana sady ohatrany ty mahafinaritra nefa ohatrany sao dia tsy le maso atsana ange le safidy dia vidinao le robe tany amin'ny internet voaka avy any le izy avy eo nefa tsy mety aminao fetifety kely fotsiny vavaka fetifetsika tilosira ao fantananao tenen'Andriamanitra ny toerana rehetra zay andehanako amin'ity taony ity dia aleo fanatritsika rehefa avy eo ny toerana rehetra zay andehanako amin'ity taony ity dia ho ampiasako amin'ny safidy tsara asa anaty mivavaka ao ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny toerana rehetra tompo andehananay amin'ity taony ity angatahany ny fitarihanao nefa mety izy fotoana koa ny tsirairay avy aminatina favarim-barianana sanatria mety tsy ho voatarika ny fanahinao tiana récupérena mivavaka izay raha eo mba tsy ho diso safidy tsy hidikizo tsy hiditra anatina situation hitondra fahaterena sy fahasarotana na ao atokatrano na any ampiasana na any ampianarana na amin'ny fikarakarana taratasy maro samihafa na amin'ny fandraharahana na amin'ny fitadiavana sy ny asa fivelomana na amin'ny fanomponanao indrindrindrindra ireo karazana fivoriana rehetra mety aniranao anay na fivorim-pianakaviana na fivoriana mety asana na fivoriana mety momba amin'ny firenena na inona ka aniranao anay ilanao anay mba tsy hisy fahadisoana safidy amin'izay fotoana izay satria ho ampy vavaka ho feno vavaka hifandray tanteraka aminao anome
voninahitra anao amin'ny anara maherin' jesosy kristy velona masa sy manakera avy nazareta amen. mazoe toena vetivety a anao fanatitra vetivety kely tsika ny vaovao zoma sy sabotsy a dia ny fotoanantsika tsy mitrampokon'olona raha mbola malalaka ny fotoananao araka ny tenen'ny pasteur iny a dia ataovy a isany a izay tonga eto amin'ny fanatrehan'andriamanitra zasy ianao amen. Reny teny reny a ampiaro a ampiaro rehefa tonga le trano ianao a dia ampiaro a ny fampiasanao ny safidy a mba tsy hanimbanao le safidy ary anisan'ny manampy ianao handray safidy a ny fahafantaranao ny fetraikan'le safidy tsy eo amin'le mandresy lahatra anao a fa eo amin'le sitrapon'andriamanitra azo tsika ohatra misy olona miteny hoe ty misy afera ohatr' zao fa le izy aloha tsy dia tena izy tsy hoe mangalatra be fa maka kely dia misaintsaina kely alohan'ny manao hoe oui na non inona ny fetraikan'ity raha le temps mivoaka ty volo ty tonga ny trompetra ny am'raha hoan'lanitra jesosy inona ny fetraikany raha mbola tsy tonga mantsy moa ny tompo a dia mbola tsy isy fetraikany ane misy foana iny ka dia misafidy ianao za tsy hanao an'io za tsy hiditra eo ny avy tana santre ividianana varavarana tena mitsotra fa mivaravarana ho azy foana fa ianao miditra ny lanitra ny zava-dehibe amen. Dia misafidy ianao misafidy ho tsara fanahy nareo ve tsy mareo marika an'izany misy olona misy karazan'olona tena haitsika mihitsy manao tsara fanahy amin'ireny karazan'olona satria manina misy zavatra kely ilantsika azy dia tena mandefitra tena zany tena hoe zanak'ondrin'andriamanitra tsy manaisitra ny fahotan'izao tontolo izao moa fa zanak'ondrin'andriamanitra tena tsisy ohatr'izany ianao amin'le situation iny dia misy olona ohatry ny hoe tsy dia misy valeur aminao fa misy valeur amin'ny tompo mety hoe tsy dia misy fiatraikany eritreretinao hoe mety tsy dia ilainao dia ohatrany tsy dia raharahinao na hoe tsy dia maninona na kizitinana kely ary tsy ndraindray tena misafidiana hanome voninahitra an'andriamanitra amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny zavatra rehetra tsangana dia raisiny tsodra izay tononona sy raisinao ampinoana amin'ny anaran'i jesosy kristy avy nazareta mandrendresa ny sofinao a ny feo an'andriamanitra ampanekeo ny ao anatin'ny fonao a anaiky ny taridalana avy amin'andriamanitra tsofinao rano sy tononona amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo a ny fisokafan'ny sofinao andre an'andriamanitra ny fisokafan'ny fonao anaiky an'andriamanitra ny fitondran'ny tongotrao any amin'ny sitrapon'andriamanitra manomboka amin'ity marainy ity a tsy ho diso ny rendez-vous amin'ny fahasoavana miaraka amin'ny tompo ianao ary indrindraindrindra tsy ho diso safidy ianao ibitsika amin'ny fanamasina ary andre ianao averiko indray amin'ny anaran'i jesosy a ibitsika amin'ny fanamasina sy nangataka ianao andro maraina ary andre ianao ary tsy ho resin'ny vesatra ianao tsy ho resin'le salobona tsy ho resin'le ohatry ny alahelo zavatra be dehibe tsy ho resin'izany ianao satria nandresy jesosy ary zay fandresen'i jesosy zay a nitononona eo amin'ny fiainanao mahita manomboka androany maraina surprise tsara vokatra tsara tantara tsara vaovao tsara satria misy olona ny safidy avita ny sekoly a andray safidy tsara amin'ny anaran'i jesosy kristy velona masa sy manakera avy nazareta amen. Zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'andriamanitra no matoy izao fa ny fahasoavan'andriamanitra no matoy izao anareo a amen.